taranja basketball resahantsika mpilalao malagasy izay anisan'ny nisongadina tamin'ireny afrobasket U16 U18 ho an'ny sokajazalaza nitanterahana teto amintsika ireny i Orlando Rajaniaina ankehitriny ary dia maniry ny tovolahy ilalao any ivelan'ny Madagasikara nisy ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny namana Zakilora Kotomanana izay hoentintsika amin'ny ity androany ity. Rajaniaina Orlando, 10 Bila, 19 ans, club Somana, ASCB Boeny. Mety azo fantarina ve ny palmarès ny Bila tao anatin'izay? Palmarès 5 majeur dia meilleur marqueur. Meilleur marqueur tamin'ny 18. Nisan'ny expérience ngeza indrindra ny ainan'ny Bila ny hoe nanaovana afrobasket. Inona ny tena nanamarika anao tao anatin'ny afrobasket? Tena nahafantarana anatin'ilay afrobasket amin'ilay famonina baolina eo amin'ny fotoana sarotra zany. Firy taona moa zany zao Bila? 19 ans. Inona no hoe tanjona ho an'ny Bila ao anatin'izay tontolon'ny basket izay? Tanjona loatra hoe mikotrana dia mba hoe hisoma amin'ny équipe à l'extérieur. Fahitanao an'izay hoe andeha à l'extérieur zay aiza ho aiza le toerana tena tianao andehanana, ohatra club aniza iza no hoe olona lainao tahaka mampatonga anao hisafidy an'izay lalao any ivelany zay? Club hoe mba tiako zany hoe en Europe par exemple dia mpilalao alaiko tahaka zany Curie Irvine. Fahitanao ny tontolon'ny basketball malagasy? Fahitako tontolo basket malagasy zao hitako mahay mivoatra hatreto satria zandry kely hitako motive mikotrana ohatr'izay zany. Betsaka ireo zandry kely no mpankafy Bila, inona no conseil apetraka Bila ho an'ireo zandry kely ety aoriana? Conseil apetraka ho an'ny zandry kely zany mazotoa mikotrana dia asa tiany koa zany mibosy fa baolina eo foana fa tokony miaraka zany baolina sy basket, i bosy sy basket.